fiaraha-miasan'ny komina sy ny prefektirana Ambatondrazaka ary ny faritra loatra mangoro dia komina maromaro atao anatin'ny faritra no ezana hanaovana karapanondro faobe. Natao zay fanaovana karapanondro faobe zay satria misy ny fotoana nandehananay nizara ny aindamin'ny telo sy fokotany sy volana taty amin'ny komina sasatsasany dia ireo komina ireo dia nangataka hoe raha mba azo atao dia mba anaovana karapanondro faobe ny etya satria ho avy ny famaragnana lisy mpifidianana kanefa maro ny tsy manana karapanondro. Nangataka ireo komina ireo zany ny anaovana an'izay hetsika momba ny karapanondro zay dia izay no antony satria tsy vitan'ny karapanondro fotsiny no natao moa zany fa tao koa ny naraotiny nahazahoany olona sasatsasany kopia koa satria misy nefa olona lehibe zao nefa dia tsy manana kopia soram-piankonana dia ny zanana atao daholo zany ka dia atao anatin'izany fanaovana ny karapanondro zany moa dia ny faritra ny antoka ny fakana sary ny faritra ny antoka ny pochette plastika nanaovana ny plastification reny dia ny fandaniana rehetrarehetra amin'ireo olona miandraikitra ny satria olona eo amin'ny roapolo eo moa zany no ny tanana miaraka misalahy amin'ny fanateterana zany karapanondro faobe zany izay mbola fanombona ny androany tao Emery Mandroso arapitso ao Ambatsoratra dia miodina any Ambovory sy any Antanambe any moa zany ireo ny nangataka ny anaovana an'izany zavatra zany. Zava-dehibe amin'ny maha olona tokoa ny fananana karapanondro ka rariny ny fitondram-panjakana hanao zao hetsika izy.